Naneho hevitra tamin'ny fomba demokratika anatin'izao dingana lehibe famahana ny krizy izao ny vahoaka malagasy. Fehiny tatitra savaranando navoaka ny mpanaramasony vondrona Europeanina io androany. Ny lehibe ny iraka izay ny araba ny vahoaka malagasy ny safidy ny iverena ny fahamarina toeran'ny politika sy ny fanjakana taon-dalàna. Fahatsapana izay iraisany délégation parlementaire Europeanina ihany koa. Ny Europeanina izay nilaza fa tsy nahita trangana osoka tamin'ny mpirofandatsaham-bato 900 nandalovan'izy ireo teto Madagasikara. Ny fanapahan-kevitra indrindra lafy ny lalàna andro vitsy mialohan'ny 20 Décembre ihany koa dia tsy nisy fiatraikany tamin'ny zotra-pifidianana hoy ny vondrona Europeanina. Marina fa tsy voaja ny tondrozotra tamin'ny fisian'ilay didim-panjakana saingy efa nofoanana izany. Ary tsara ny miteny fa tsy nisy fiatraikany tamin'ny fandatsaham-baton'ny mpifidy sy ny fizotron'ny fifidianana ireny rehetra ireny. Betsaka ny olona niresaka taminay na délégué ny antoko na ny mpanaramaso malagasy izay nisatra ny amin'ny ray alina nanerana ny nosy. Ny mpanaramason'ny vondron-tany SADC ihany koa izay namoaka ny tatitra savaranandrony momba ny fifidianana ny 20 Décembre teo androany nilazan'izy ireo fa nizotra araka ny tokony ho izy ny latsabato tampilaminana nalalaka sy mangarahara ary tokony hotohizana izay fitoniana izay eo ampiandrasana ny vokatra vonjy maika ny CNT sy ny ofisialy avy amin'ny CES.